Matetika koa moa hoe raha angalana anazy zany a ohatra zao resy farany fotsiny le farany teo. Le farany teo zao ao anatin'ity ady atao amin'ny coronavirus ty dia niraisina ny olona mpatoretsena dia nipetraka amin'ny toerana anankiroa. Zany eo anatin'le ankizy io a? Ankizy, misy ankizy ao. Dia nalaina ireny dia misy ny ankizy am'izay tao anatin'ireny nalaina dia misy napetraka amina akany ohatran'izay lazaina teo zay zao. Jerena izy hoe ty ankizy ty misy zany des amis responsable de communication nationale et internationale avec relations publiques amina boîte internationale anankiray dia any amin'ny fifandraisana amin'ny anjiaby na ny amin'ny daholo be dia ny akaiky ny olona ny tena dia miresaka somary ny choqué ny olona le hoe fomba fampiasana zaza tsy ampy-taona iny koa anankiray tokony ho azavaina araka izay azo atao satria roa ny atao hoe asa ndray le asa andavanandro io le fivelomana sy le andraisaka rano iny le lavin'ny UNICEF raha olona dia lavintsika ihany koa raha azo atao tsy dia tompo fantatra be amin'iny satria mety hiteny ndraiky koa hoe samy manana ny antom-pivelomana sy fomba fiainany fa ny anankiray asa zay tsy maintsy kosa nefa tokony ataon'ny ankizy kely dia ilay hay raha sosialy araka le niteneninao tao izay le fampandraisana anjara ny ankizy ny hay raha tokatrano tsy anatina fiarahamonina adidiny ao tokatrano fa hay raha sosialy tena ao anatina fiarahamonina da ditiko mbola kely zay misy an'le reny moa zao dia efa nivoana daholy monsieur le DG mbola kely le mandeha mamangy misy maty eo fokotany anankiray dia le mitondra vary kapoaka sy mitondra vola dia arosaka dia mandeha tongotra mandeha mamangy any amin'ny fokotany anankiray tany talata maty tamin'izany